Topiklaasy tompoko vavy ankafaliana indray no hitsidiana ny tokantranontsika amin'ny ity alina fa 6 décembre 2024 ity. Manaraka ny fandarana Resaho Aloha isika eto amin'ny télévision MBS miarabantsika isa-tokantrano. Manolotra ny fandarana Vonson-Drenjato Gimaksima Aleseno miarabanao tompoka. Miaraba tompoka. Araky ny fantatsika dia ao anatin'ny vanim-potoana ny fivoriana ara-potoana isika zao eo anivon'ny parlementaire rototo zany dia ny fivoriana ara-potoana izay andiniana ny teti-bolam-panjakana. Tao anatin'ny fotoana fantatritsika hoe aingana dia aingana no nandaniana ny teti-bolam-panjakana araka amin'ny 2024 tenenivon'ny antenimieram-pirenena ary dia natolotra ny antenimieran-dolona ary ao anatin'ny fanadihadiana ny antenimieran-dolona amin'izao tsika miteny izao. Ny antenimieran-dolona nefa ny alatsinainy teo raha nanapaka ny ordre du jour zany na ireo fandaharam-potoana hodiniana ao anatin'ny ity fivoriana ara-potoana ity dia nanangana ny commission anankiray izay anao enquête parlementaire zany mahakasika raha vitsivitsy. Tafatsangana io commission io tamin'ny alatsinainy fa 30 novembre 2024 lasa teo. Io enquête parlementaire io dia iopana indrindra zany amin'ny fandaniana ny volam-panjakana izay azontsika tamin'ny valanaretina Covid. Ny faharoa dia mahakasika ny fanadihadiana ny génocide tany farafangana. Ny fahatelo dia fantatritsika fa ny vondron'ny panorama izay ivondronandreo antoko politika dia anisany nanao fanambarana mahakasika ny doublon dia noraisiny ity vomera ho amin'ny fanadihadiana ity ihany koa zany ny raharaha doublon. Fa anisany tena mampiavaka an'ity fanadihadiana enquête parlementaire izay atao ity dia ny mahakasika ny fanafarana fitaovam-piadiana mahery vaika izay natao tamin'ny taona 2024. Fantatritsika hoe ny 20 janoary 2024 dia nisy ny fiainanana nataon'ny filohan'ny repoblika izay mitondra amin'izao tsika miteny izao dia nisy ny fampirantiana ireto fitaovam-piadiana mahery vaika ireto. Raha mafana izy ity ankehitriny satria dia fantatritsika hoe misy lalàna mifehy ny tany sy ny firenena manoloana an'izany fanafarana ny fitaovam-piadiana eto amin'ny tany ny repoblika izany. Ndrenjato ndeha ho resahantsika satria arak'izay voalaza dia tena mafana tokoa ity raharaha ity voaboasantsika ato anatin'ity fandarana ity androany fa inona marina no zavatra nitranga. Marina moa zany fa ny zavatra tahaka izao dia rehefa misy crise eto anivon'ny firenena na any amin'ny firenena afrikana na any amin'ny firenen-kafa na any amina faritra région zany anankiray dia misy hatrany ny olona miazakazaka mandeha mivarotra fitaovam-piadiana. Ary fantatritsika fa ny krizy melohan'ny fifidianana teto Madagasikara dia azon'ny tapitapenana zany hoe nametrahana sparadrap fotsiny zany tamin'ny alalan'ilay fametrahana gouvernement tany raisan'ny telitonta tamin'izany fotoana zany dia nitarihan'ny prime ministre Tsay Christian. Dia ny teto Madagasikara zany efa fantatra amin'izao fotoana izao ny anaran'ireo olona nandefa ireo fitaovam-piadian'ireo na ny orinasa nandefa an'ireo fitaovam-piadian'ireo. Amin'ny vanim-potoana sasany fantatsika fa tao anatin'ny tetezamita dia nisy olona mpanondrana volamena teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany rehefa nosakanan'ny ministèran'ny transport tamin'izany fotoana zany ny fametrahana ny varavarana rehetra miditra eto Madagasikara, nametrahana n'ilay sécurisation aéroportuaire zany hoe ny fiaram-piaramanidina rehetra teto Madagasikara misy 5 izay lehibe indrindra teto Madagasikara dia nametrahana an'ireo sécurisation ireo
dia avy hatrany ireo olona mafia mihitsy ny fompafilaza azy a zay mpanondrana volamena eto Madagasikara dia nanao commande na hélicoptère furtif. Zany hélicoptère furtif zany a de fantatsika fa tena efa version armée zany. De ny olona moa tsy mahazo manao refus de vente, zany hoe tsy mahazo mandany mihitsy izy ny tsy varotra satria zay ny lalàna ny varotra universel zany a. De nandefa taratasy izy tany amin'ny ministra zay nanolo-tsaina an'izany ministra zany aho tamin'izany fotoana zany de nahafantatra hoe ity a misy commande na hélicoptère furtif io tsy hitany radar io sy ny etsetratsetra angam-pandehibe io de nitoro-hevitra nomeny fotsiny hoe zay tsy mahazo manao refus de vente a fa anjaranareo a no manome numéro na tsy manome numéro an'io zany hoe enrôlena na tsy enrôlena amin'ny parc eto Madagasikara ve io sa tsy takzay. De tsy nanome numéro moa zany a ny ministera tamin'izany fotoana zany a dia voaroka ny ministra tompon'andraikitra tamin'izany fotoana zany de nifoanana ny contrat mikasika ny sécurisation aéroportuaire no kasainy natao tamin'izany fotoana zany a dia nosoloana société hafa tamin'izany fotoana zany. De fantatsika fa nandeha zany reny resaka reny de izay olona tiana ho tratra ihany a no tratra amin'ny resaka volamena eto Madagasikara. Zany hoe mahabe ny dénominateur, mahabe isa ny olona efa mpitrandraka sy mpanao an'le aferafera zany a ny olona tratra amin'ny ankapobeny eo amin'ity raharaha fanaovana savana eto Madagasikara ity. De matoa zany amin'izao fotoana zao be de be ny olona tratra amina resaka volamena de satria misy olona satria zany foana ny fomba fanaovana azy teto Madagasikara io règle initiatique io. Misy olona mikasa anao an'lay raharam-bolamena dia mafimafy kokoa izy amina force, zany hoe rapport de force io, tseny io, marché io, ny dikan'izany de izy zany manampy amin'ny fomba fanaraha-maso ny raharaha fitrandrahana volamena. De alay-panantsika amin'ilay raharahan'ity fitrandrahana volamena eto Madagasikara ity satria no esorina ny TVA, ny varotra volamena, ny serasera volamena eto Madagasikara. Ahoana ny fandehan'izany rehetrarehetra zany? Miverina amin'ilay fanafarana fitaovam-piadiana mahery vaika zany moa no tenako ho voaboasanao izy rehefa aveo satria efa misy document azotsika ety am-pelantanana amin'ny alalan'ny investigation, zay ny mahampanao gazety atsika hoe ahoana sy ahoana ny momba nyty raharaha ty. Mora fantatra io satria ny société exportatrice zany a exportatrice satria avy any amin'ny firenena anankiray mankaty amintsika de efa fantatra hoe ty le olona iza ny destinataire-n'io. De efa fantatra koa zay destinataire zay a iza ny nanao fangatahana tamin'io fampidirana ny fitaovam-piadiana mahery vaika teto Madagasikara io a dia anjaratsika ny mamahafa zany amin'ny olona melohan'lay sanatria tsy manao bingo manao matso amin'ny raharahany atsy amin'ny Sénat tsika fa io Sénat io mantsy rehefa tena diniantsika eto a amina taimina zany amin'ny fomba fanaovana politika amin'ny ankapobeny a dia za mihevitra fa satria ny kasaina ny sakana n'ilay fifidianana atao amin'ny zoma ho avy zao a de raha ny fahitana azy zany le objectivité amin'ny asa fanaovan-gazety a dia tsy ho voasakana zany io raha ohatra hatreto zany mifandeha ny resaka atao satria vava tsy aresy vola ary ny fitaovana hoentiny zareo de vola ary io vola io tsy hoe vola kelikely fa vola be. KMF Knoe ohatra zany zao zay serasera ny etika sy ny déontologie eto amin'ity firenena ity de efa milaza fa tena misy fividianan'olona akitsarany fotsiny zao zay atao amin'ny lafiny io ho resy ve zany vola zany a. Isika menakava mamaly azy a fa ho voaboasantsika fotsiny aloha hoe inona sinona ny tena dikanyity raharaha ty a
eo natrehan'ny vahoaka malagasy zany a satria ny vahoaka ihany no erany izy ny maso mandidy izy ny maso mandidy amin'ny fiainam-pirenena raha iverenantsika io lay raharaha ny fanafarana fitaovam-piadina io indrenjato dia fantatritsika hoe misy ny lalàna 69 011 zay tamin'ny 12 jolay 1969 zany io no mifehy na le ataontsika hoe régime na armement eto amin'ny tany sy ny firenena zany dia rehefa vavahanao io lalàna voalazo io dia mazava tsara zany fa ny raharaha fanafarana fitaovam-piadina mahery vaika dia feheziny io lalàna io raha jerentsika ohatra ny fanafarana na ny famokarana dia ao anatin'io lalàna io fanafarana moa zany no resahantsika eto dia voalaza tsara ao anatin'io lalàna io fa dia any amin'ny article 12-13 ihany ary ny article 14 dia ny fanafarana dia tsy maintsy manana agrément zany hoe ny olona zay anafatra dia tsy maintsy manana agrément ary faharoa dia misy ny didim-panjakana zay mame azy io didim-panjakana io dia ny ministère ny défense nationale ny ministère ny intérieur amina arrêté conjoint zany no afaka manome an'lay didim-panjakana amin'ny agrément sy ny fanafarana zany eto amin'ny tany sy ny firenena dia raha iverenantsika zany lay olana ny tranga tamin'ny janoary 24 iny dia mazava tsara ny amin'ny hoe ny président par intérim tamin'ny vanim-potoana ny teteza mitra izay lazana azy dia nanao fanambarana mazava fa tsy nisy mihitsy tany anatin'ny conseil des ministres na tany anatin'ny conseil du gouvernement ny resahana mahakasika ny fanafarana fitaovam-piadina teto amin'ny tany sy ny firenena zany raha ny fanadihadiana natao nefa dia fantatra fa ny ministère en défense nationale dia efa nanao communication verbale mahakasika ny amin'ny hoe misy ny fisina fitaovam-piadina mahery vaika eto amin'ny tany sy ny firenena tamin'ny volana octobre novembre 20 sy 20 zany dia voalaza mihitsy ao anatiny zany communication verbale zany amin'ny hoe ny investigation natao dia manam-pirofo mazava fa misy ny armement de guerre de pointe zay zany raha io communication verbale natao io zany hoe ny ministère tompona ndraikitra voalohany ny filohan'ny république raha ny andininy fahenina amby 10 dia fantatritsika hoe izy no chef suprême ny force armée ary tsy maintsy mandalo aminy raha misy zany fanafarana fitaovam-piadina zany kanefa dia nagaga moa fa raha ny fanamarana nataony Andriamatoa Rivo Rakotovao zay président ny république par intérim tamin'izany vanim-potoana zany dia tsy nalala mihitsy izy velively ny fisiny zany ary raha nisy aza ny conseil du gouvernement dia hoe tohatra ny very anjavona fotsiny zay ataontsika hoe interpellation na communication verbale natao zay andrenjato tsara ihany koa ny alalantsika eo anatin'ny io lalàna manan-kery voalazantsika io zany dia rehefa misy zay fanafarana zay eto amin'ny tany république dia tsy maintsy mandalo ny atao hoe contrôle de l'état zany na ny modalité ampidirana an'izany ary tsy maintsy mbola didim-panjakana ihany koa ny mampiditra azy dia gaga moa tsika zany hoe raha tonga ny janoary 20 janoary 20 sy 20 dia nisy reny fampisehoany reny ndrenjato marina moa zany fa ny fanafarana entana spécifique zay moa zany produit spécifique no fomba filaza azy dia mila pitsopitsony be lehibe ary ny voalohany amin'izany ny atao hoe orinasa miasa eto Madagasikara manana agrément ary ny orinasa mpanafatra fitaovam-piadina eto Madagasikara dia vitsy dia vitsy ny manana ny agrément ny anankiray malaza indrindra ngamba le tetsy analakely no nisy azy teo Pitandrabe Arively teo
tsy hotononiky ny anarany satria manjary manao publicité dia mifindry ny akoron-drano iny izy am'izao fotoana zao izy rery no fantatra fa misy vitsivitsy angamba izy de ny fanjakana moa no tena lohalaharana am'izay lafin'izay ny tafika malagasy zany no lohalaharana mpanafatra ny fitaovam-piadiana eto Madagasikara fa raha ndray am'ireo no nanao an'ilay fanafarana de veriky fa azony jerena ihany zay fa mifahafantarana azy tsy zay mihitsy ny zavatra atao io mantsy no mampandringa be an'le fomba fanaovan-draharaha eto Madagasikara misy ny olona avy hatrany dia dingan'ny lalàna fotsiny zay no nanahirana be tamin'ny nationalisation an'ireo compagnie pétrolière teto Madagasikara reo satria ny cahier de charge ny voalazan'ny lalàna dia tsy maintsy misy opérateur principal zay mahalala ny fomba fatao amina resaka hoe solitany zany amin'ny ankapobeny nefa moa de nitranga teo azy ny galana ny jovena sy ny etsetra de ny empotra zany reo compagnie pétrolière lehibe tahaka ny eso ny agip sy ny etsetratsetra zany tsy ny faninana tamin'ilay privatisation ny solima tamin'izany fotoana zany ary satria tsy manara-penitra lay fomba fatao amin'ny fizarana ny tsena eto Madagasikara tsy zay voalazan'ny texte ny tena atao ary tony zavatra tony na oinona ho vokatry ny enquête parlementaire ataon'ny Sénat zany zay marihany etona fa ho azakazahana ny tsy maintsy anafoanana ny Sénat io voalohany indrindra aloha grands électeurs no mifidy azy de reo zany hoe vitsy ny olona andray anjara am'ilay fifidianana ndikan'izany ho afangean'ny zala arak'izay tratra ny famoahana ny vokatra io mba tsy siny reto Sénat am'izao endriny am'izao fotoana zao zany de efa mahazo mananteny tsika raha ny extrapolation ataoko zany journalistique anao ataoko dia tsy mihoatra ny titony ity zany io Sénat io de ho foana ary ho problema be zay eo anatin'le fomba fanaovana ny ady varotra sy ny fomba ifampiresahana ny atao hoe démocratie eto Madagasikara satria dia lasa ho taritokana zany ny fomba fitariana ny atao hoe démocratie eto Madagasikara de manazava ny KMF kono hoe misy fividianam-bola mihitsy atao amin'ireo grands électeurs am'izao fotoana zao tsy tsika no miteny zany fa manana porofo ihany koa tsika amin'ny alalan'ireo olona mpifaninana sy ny ohatr'izany amin'ny teritery maro isan-karazany ary raha ny porofo azytsika raha moa am'izao tsika miteny zao Guy Maxime Ralaisieno dia mazava fa misy mihitsy ny fandrahonana mahery vaika zay atao amin'ny mpifidy vaventy sy ireo platsaka hofidiana mihitsy amin'ity fifidianana ity ho resahantsika iny rehefa aveo ndrainjato fa iverenako kely lay raharaha mafana goavana mahakasika ny fanafarana fitaovam-piadiana mahery teo fandaniana petraka zany zao ho an'ny rehetra de hoe iza no nanafatra iza no ny raitsy kombakomba am'izany fanafarana zany dia andrasantsika zany ny vokatry ny fanadihadiana ataon'ny parlementaire tsahiviko fa raha ao anatin'ny lalam-panorenana dia tena voalaza fa haute trahison zany acte zany manoloana ny fiainam-bahoaka zany na ny sécurité nationale eto amin'ny tany sy ny firenena dia nandeha any ny famakafakana moa ny fanadihadiana manoloana ny ity raharaha ty ndrenjato dia fantatra fa tamin'ny volana oktobra 20 sy 20 zany rehefa nanolotra n'ilay programme UEM ny fondateur ny UEM de nangataka n'ilay ataontsika hoe mission d'expérimentation de rehefa nangataka an'izay izy zany de nisy orinasa anankiroa voatonona tao anatiny io fangatahana nalefa tamin'ny défense nationale io de rehefa nivavahana ilay orinasa dia nataitra satria misy an'ilay ataontsika hoe société Lockheed Martin de avy any USA io zany io dia orinasa anankiray momba ny défense zay mpamokatra sy mpanamboatra fitaovana
mahery vaika zany fitaovam-piadiana mahery vaika rehefa mivavahana ihany koa satria tao anatin'io ataoko hoe mission d'expérimentation voalazy io de hoe isy présentation na drone de ny aérial vision africa zany no voalaza voarakitra ao anatin'io fangatahana nataon'ny fondateur ny UEM tamin'izany vanim-potoana zany zay fantatritsika hoe izy zany olona resantsika zany dia rehefa mivavahana zany de hoe misy zay fangatahana zay kanefa moa défense nationale de nametraka ny toerana fitovian'ny candidat rehetra tamin'ny vanim-potoana ary tsy nisy izay alalan'izay dia alaim-panahy zany ny tena indray mijery mamakafaka an'izany raha zany de ny hoe iza marinary zany no nanafatra an'reto fitaovam-piadiana reto amin'ny fomba ahoana ary tsara raha toka isy ny fahamarinana misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny famoahana an'izany mba ahafahan'ny malagasy miteny raha sanatria ka resy ilay candidat de inona mety zavatra nitranga tsy tonga eto ny fitaovana ratsy misy ny firaisana tsokombakomba na fantatritsika fa ny fanafaranetana de tsy maintsy mandalo doany zany sy ny sisa zany rehetra zany no andrasatsika tompoko lahy sy tompoko vavy ao anatin'izao fanadihadiana eny anivon'ny vaomera manao ny makasika an'ity enquête parlementaire eny anivon'ny Sénat ity Ndrenjato. Miresaka moa ianao io makasika an'ilay fifidianana loholon'ny Madagasikara dia marina tokoa fa raha raisitsika ny fanambarana ataon'ny Knoe sy ny fanadihadiana nataony de tena mbola misy ny tsindry, misy ny corruption efa nanao antsoavy moa tsika teto ny amin'ny hoe zany de tokony ho jereny ny système anti corruption eto Madagasikara satria de miverimberina zany olona amin'izany ary amin'ny fotoana toy itony ny tena fanarakotan'ny mpanao politika ary indrindra ilay tsindry raha raisiko manokana ny faritany ny fianaratsony Ndrenjato makasika an'izay tsindry zay dia toy izao ny zavatra nitranga zany rehefa natao ny famakafakana ny fanadihadiana tany am-piandohana ny fandrondrahana candidat fotsiny dia efa nisy izay ataontsika hoe tsindritsindry zay satria fantatritsika ohatra ny antoka MMM raha ao amin'ny faritany fianaratsony de mba manana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina maromaro fa rehefa tonga ny vanim-potoana zany ka nisy ny fikasana androtsaka candidat de petraka izay tsindry zay misy candidat tsy miankina maromaro dia nanolotra nanome ny heviny mahakasika an'io de ny teniny hoe zay koa de mba anisany saika mba handray anjara kanefa moa dia zany ny zavatra nitranga tena nanaitra dia lay désistement nataony Philippe Auguste Fanorolahy zay fantatritsika farany teo iny nataitra ny rehetra moa zany satria de fantatritsika hoe candidat anankiray zay nieritreretina fa namondrona andreo lay mpifidy lehibe tsy miankina sy vitsivitsy ao anatina antoko kanefa de fantatritsika hoe tamin'ny fotoana farany de désistement raha ny raharaha re de hoe tena andehatra any menace de mort mihitsy ny raharaha ary zany mo angatatsika fanadihadiana Ndrenjato manoloana any hoe fisiny zany kolokolo zany zany moa tena misolo tena ny betsaka mihitsika amin'izany lafiny zany hoe raha ny raharaha majinijinika noho izany aza anaovana anokafana ankety zany fa nahoana moa ny raharaha lehibe ohatra zany satria ekina ny fiainan'ny firenenana izy zany reo no atao hoe loholona ka reo ndray no lasa contraire-ny loha moa de efa fantatritsika ny dikany contraire-ny loha fa tsy ho resahako satria so mahazo ny teny gasy eo daholo ny olona rehetrarehetra de lasa problème zany satria tena tsy mametraka asina amin'izany hoe olokendry zany ny fomba fitrangan-javatra amin'izao fotoana izao hoe de misitona ny sainy rehetra ary eo no mahatonga antsika miteny amin'le hoe efa tapotra ny fempotoana ny atao hoe conférence labolle zany hoe ny endrika démocratie ivelany no jeren'ny olona ka na vandivandy ara ny endrika démocratie mipoitra eo de tohanan'ny mpamatsy vola sy ny firenendehibe hatrany fa amin'izao fotoana izao efa révolution ny référence politika raha ny kabarin'ireo matoa Emmanuel Macron tany Liban no resahana dikan'izay dia révolution zany no an'ny maharesy
ny etraketraky ny mpitondra tsy manaraka ny rariny sy ny hitsiny ao anivony firenena anankiray de mijanony eo tsika amin'ny lafiny iny a fa ho hitantsika maindalana eo zany a ny fomba fitrangan'izay fomba fanaovana politika sadasada zay tsy manome endrika ny atao hoe fanaovana politika eto Madagasikara ary mbola resabola no atao eto Madagasikara ary rehefa resabola zay no atao eto Madagasikara dia any fianarantsoa tsika no miresaka de lasa kiandanitsa zany hoe kiandanitsa lekazoza zay zany no règle ve baolina tambary zany no règle ve eto Madagasikara sa mba vonona ihany tsika ny andeha hiditra makany amina hoe éthique déontologie morale pratika politika vaovao eto Madagasikara de raha tsy zay no izy a de everiko fa mila mandray andraikitra zany a ny isanisany eto Madagasikara satria lasa osahirana eto zany tsika eto Madagasikara raha takzay no atao satria raha ny endriky ny zava-misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao de tsy mijanona tsony io propagande io satria no fomba fiasan'le fanjakana zany de makany am'izay hoe propagande manao promesy foana le président république atao anatin'ny rotaona ary am'izao fotoana zao de manatanteraka promesy vaovao hafa indray le président république tsy le velo rano telo ambin'ny folo zay mbola tsy hita zay ozany fa am'izao fotoana zao de miditra makany amin'ny propagande mivantana izy ohatra zany ny jirama am'izao tsika miteny zao dia andeha indray a itety district maro be eto Madagasikara andeha ametraka le resaka hoe éclairage public zany a am'izay endry zavatra zay voalohany aloha reo volo reo tsy fantatra na fanampiana vanivelany reo a na volan'ny Madagasikara tokony atao mazava zany zay raha ohatra ka tena hoe anao restructuration jirama zany a amin'io le fitantanana goragora be ao anatiny io a zay ve ny maika sa le andeha itety faritra de mazava zany fa tsy vita ao anatin'ny telo taona farany no fitetezana an'ireo faritra reo a ary de ametraka indray reo zany fa efa mazava daholo ny rehetrarehetra mahafinaritra mahita district mazava misy jiro a fa saingy zao a ny are-pireneny reo nandro saina ary reo a de mandray anjara am'izay fitrosany zay daholo a ny vahoaka malagasy tsy vaky volo raha nomena ary reo a de mahazo misitraka an'izany fanomezana zany avokoa ny vahoaka malagasy iray manontolo fa saingy mampiaya ao anatin'le izy a dia mbotsina ny caisse-ny subvention eto Madagasikara ary zay caisse-ny subvention eto Madagasikara zay a de manahirana be satria anisan'lay enquête parlementaire anankiray ohatra ny covid zay hotohizan'ny fanjakana ono raha ity lalàna amin'ny fitantanam-boly ity ny fanatanterahana ny fikarakarana ny covid 19 teo mantsy a ny famatsim-bola vanivelany nanao azy a zay mitotaly hatrany amin'ny anoaniny zany ny vola tonga teto Madagasikara ambarany ramatoa tompona andraikitra voalohany amin'ny CSI zany a fa Saondra Rabenarivo fa de ny atsasaky ny vola lasany mpitondra ary ity zany subvention ity zany de avy amin'ny vola malagasy zany a latsakemboky ny vahoaka malagasy ray manontolo a de anana iafiafy ve ny fanjakana andeha hikaikitra n'ireo voly reo zay zany le raharaha am'le ahiatsy havanana satria vilany sary natao misy ena tompoko ary rehefa mandeha zany ahia zany de tsy misy ny fihavanana eto Madagasikara indrindra fa ny vola no resahana ary vola be daholo zany resantsika zany vola be avokoa zany resantsika Guy Maxime Ralaise ino a ary rehefa mandeha ny fitrangan-javatra de manjary Madagasikara mihitsy ny lasa ditsoka ao anatin'izay ohatra zany nitetika asa efa vosony tany amin'ny taona 1994 a mikasika indrindra ny volobe ohatra zay tokony ho vahaolana amany olona ny herinaratra interconnexion eto Madagasikara satria mahatratratra any amin'ny 750 gigawatt isa-taona ny vokarina ao anatin'izany ezaka atao an'ny volobe zany a de
tsy zay zany ny zavatra mitranga satria tsy ho vita mihitsy io ao anatin'ny telo taona farany a noho nylay lafin-javatra rehetrrehetra ny soni vita ny fanadiadiana rehetra efa nahazo famatsim-bola zany fa miditra any amin'natin'ny fampiarana ny lalàntsika de tsy maintsy misy contrat hafa indray zany ratification hafa zay tokony atao ary tsy vita ao anatin'ny telo taona de miala ilany fotsiny zany ny fanjakana tsy manatanteraka an'izay satria te ahazo vokatra angana eo amin'ny fomba amahana an'ity vokatra arakendrika zany hoe le image ny fitondrana efa nanao izy de hoetiny miady any anatin'ny propagandy zay no mahatonga antsika milaza hoe lasa propagandy fotsiny ny zavatra atao am'izay zavatra rehetra atao eto Madagasikara. Miresaka volobe moa ianao satria anisan'ny tetika sagoavana tokoa zany amin'ny fanenana ny vidin'ny herinaratra eto Madagasikara satria raha ny fanadiadiana natao tany am-piandohana dia any amin'ny 5 à 6 cents eo ny vidin'ny herinaratra vokary ny volobe tany am-piandohana. Andrasantsika moa no toy an'izany tetika zany fa anisan'izany koa sahofika ndrenjato sahofika dia mamokatra hatramin'ny 200 mégaoctets raha tany am-piandohana zany dia fantatritsika hoe mégawatt azafady de fantatritsika hoe tetika anankiray hatrany amin'ny 1560 gigawatt eo isa-taona dia afaka mampidina ny vidin'ny herinaratra eto Madagasikara. Zay fantatritsika hoe raha ny herinaratra eto Madagasikara am'izao tsika miteny zao dia vidin'ny isa-tokantrano 20 ka hatramin'ny 20 cents amin'ny famokarana zany de fantatritsika hoe tsy afaka hifaninana mihitsy tsika amin'ny Sri Lanka, tsy afaka hifaninana tsika amin'ny Maurice, tsy afaka hifaninana tsika amin'ny Sud-Afrique zay manodidina ny 5 à 6 cents de zany olana goavana zany ny olana atrea Madagasikara de ny mazatra tsika hatrany araka ny volazanao eo dia ny manao fampelezan-kevitra mandritra ny vanim-potoana hitantanana. Raha miresaka an'izany centre hydroélectrique zany tsika de fantatra hoe anisan'ny tetikasa anankiray tena tokony amany olana. Miresaka vola moa tsika eo ndrenjato fantatra ihany koa omaly fa nandalo teo anivon'ny antenne miera-pirenena ny projet du gouvernement amin'ny digital et de gestion de l'identité malagasy na ny prodig zany ity lay resahana filohan'ny république atao anatin'ny vanim-potoana ny confinement hoe anao ny boky na ny carnet pokotany ho digital tsika rehefa mbola tsy eto am-pelantanantsika moa lay lalàna 019-2020 fa raha ny fanapa-kevitra ny raisy ny antenne miera-pirenena dia ratification izy io eo amin'ny 140 millions de dollars eo ary trosa zay nomeny ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny ida ndrenjato mety trosa indray zany aloha tsika fa anisany mba mety ho vaovao tsara zany de hoe ny amahany olany lisy-pifidianana ny amahany olany karapanondrom-pirenena ny amahany olany acte de naissance na ny décès sy ny sisa eto amin'ny tany sy ny firenena ity vola indramity ndrenjato. Marina moa zany fa io no tokony ho vahaolana fa eo amin'ilay fanatanterahana moa zany no asitsika tsindrim-peo voalohany indrindra aloha zany dia tsy mihevitra mihitsy ny kitika ny anjara ndraikitry ny fokotany eo anivon'ny sehatra fikirakarana tahaka zao ny fanjakana satria mbola mijanona ho subdivision administrative zany no ny fokotany am'izay lafin'izay nefa ny fokotany zany no hany mahafantatra ny fiarahamonina eto Madagasikara ary ny fitambaran'ireo fokotany roa alina latsaka kely eo manerana Madagasikara no miteraka an'izay données zay zany le zavatra ilaina hoentina mikirakira ity raha sahan'ny prodig ity vita ve zay sa tsy vita everika fa anao hitsin-dalana ny fanjakana eo amin'ny fomba fiatrehana ny ity raha ity satria ilay directeur de cabinet ny présidence teo aloha no voatendry ho tale général ty orinasa prodig ity zazakely ny fomba filaza azy satria tena mbola tanora heritreriny fa tsy ny valeur moa tsy miandry ny isan'ny taona iainana fa naizanina zany aza mato tsy tafavoaka tany amin'ny direction du cabinet ny présidence ny république de tsy tafavoaka zany
eo amin'ny fiarahamonina ara-politika amin'ny ankapobeny ary ny andraikitry ny présidence ny fokotany mihitsy no resahako io moa tsy niaviny io satria eto amintsika ny miseho mahayiay rehetrrehetra no tena lafatra eto Madagasikara nefa tsy nandalo an'izany dingany tsy ny tompony ny fahefana any fotony ary zay ny mahatonga antsika miresaka an'ilay hoe démocratie renversée rehefa tsy ny olona ny fotony no manana an'ilay sincérité ny fahatsora-po ny hitsi-po ahafahana tena manatanteraka ny fiainana firenena dia zava-pona zany ny manao ny raharaha naiza zany fa tsy hoe eto amintsika ihany ary fantatritsika fa izay no mahatonga ny frantsay nanomboka tamin'ny 1970 nametraka n'ilay politika hoe économie mixte zany hoe sady ilay fitondrana central no any amin'ny décentralisé zay zany no fomba nitondran'ny frantsay azy nanome lanja ny commune ary ny commune nametraka an'ireo la endrika amin'ny étage farany ambany any frantsa io ary zany nahatonga ny hoe nisy zany atao hoe Jacques Chirac zany Jacques Chirac zany ange raha tsy ny lalàna napetraky François Mitterrand zay adversairany amin'ny hoe ametrahana commune ao Paris renivohitra tsy tafavoaka izy zany natonga ny RPR tena natanjaka be nanerana ny la France satria nrotsaka ao commune daholo ny baron zany hoe ny olony dehibe rehetra atao anatin'ny RPR zany hoe ny antoko nandalan'ny gaullisme zany de zany natonga ny socialiste ho nahavita namoaka olona be dia be satria miainga tany amin'ny ben'ny tanàna avokoa zareo Laurent Fabius, Lionel Jospin sy ny sisa tahaka zany koa ny tany amin'ny droite Alain Juppé, Jacques Chirac andresantsika teo sy ny olona maro tao nivony zareo dia ny faninana nisy fifaninanana masina zany tamin'ny fampandrosoana ny tanàna ary fantatritsika fa raha ohatra ka i Paris manodidina fotsiny tany amin'ny taona 20 tany ho any dia fantatritsika fa mbola tena banlieue tanteraka zany hoe tena ohatran'io Mertsetosika io zany na anivela ampidirana Manjakandriana na Moramanga sy ny etsetretsetra reny zany ny endrika zany mbola tena fanariana Zordira sy ny ohatra zany fa noho ny ry Pasqua zay ny fédéré ny commune manodidina ny Paris zany niaraka amin'ny Jacques Chirac atao Paris renivohitra le intercommunalité zay zany zay no atao économie mixte de zay zany no niteraka ny raharaha io ary eto amintsika zany ange mazava fa saingy zao tsy ampiarina zany lafiny zany raha ohatra ka miditra amina intercommunalité fotsiny tsika de tsy mety ehatra n'Antananarivo renivohitra ohatra Ito sy Apitatafika sy nisy commune manodidina rehetrarehetra io zany amin'ny lafiny taxi ohatra satria Antananarivo renivohitra nge no migiokan'ny antotaketra rehetra mikasika ny taxi sy ny fitateram-bahoaka sy ny etsetretsetra satria tsy misy an'izay organisation ny périphérie zay nge le problème eto Madagasikara ary raha ohatra zany ka ny subvention amin'ny taona ho avy io fotsiny soratan'ny fanjakana ito dia mitetina hatrany amin'ny 2035.8 milliards d'ariary ny commune eto Madagasikara dia 5.996 1696 ary ny fomba fiasa teto Madagasikara zany amin'ny fizarana zaramanta ny are-pirenena ohatr'izay dia efa nanomboka tany Andriamatoa Zafy Albert zany sy tovinanarina Betsotoa hoe mba hampitovy zoan'ny raha Madagasikara dia ny firaisana au moins 30 millions de francs raha zara mitovy amin'io 2000 milliards io ary io koa moa no voalaza amin'ny resaka gaspillage amin'izany hoe fandanidanimpona amin'ny teti-bolam-panjakana dia mahazo amin'ny 700 tapitrisa eo raha zara mitovy 1 milliard point 2 700 ka hatramin'ny 1 milliard point 2 eo isaky ny commune zany eto Madagasikara ianao moa
miresaka an'izany fa tsaroky ihany tamin'ny fitantanany filohan'ny repoblika dia anisany mba tetikasa tena nanoanana azy dia ny fonds de développement local izay fantatritsika hoe ny vatsiny banky iraisam-pirenena dia efa niainga tany amin'ny tetibola 100 millions d'ariary amin'izao tsika miteny izao ka hatramin'ny 400 millions d'ariary dia fifaninanana arak'izay voalaza hoe fifaninanana eo anivon'ny commune nisy ihany ny intercommunalité tena nandeha teto Madagasikara fa noho ny antony ara-politika dia io foana no manimba zany an'izay ilay fivondronany samy tanàna izay satria lasa idirana rivotra politika ny intercommunalité indrindra satria anisany mba vice président ny intercommunalité Fiftama tamin'izany fotoana zany tao anatin'ny commune Tanjombato Karobato dia mba nandeha ary nanana vokatra tsara nanoloana an'izany fa miresaka tanàntsika dia haitsika hoe ny tanamasoandro nafindra ny maire Tsiatosika dia amin'ny fanadihadiana misy amin'izao fotoana izao dia niala amin'ny Ambotrimanjaka fa miditra amin'ny maire Tsiatosika kanefa mbola misy ihany ny apahany lehibe ao anatin'lay toerana eritreretina ananganana ny tanamasoandro zany no mametraka fitarainana sady ny olona misy eo amin'ny 500 hektara eo indray tsy maintsy atao expropriation des gags isika hoe niala tamin'ny olona ny Ambotrimanjaka dia miditra indray amin'ny olany maire Tsiatosika ina ny azo resahana satria zany dia ahitantsika ny amin'ny hoe solombavamboaka anankiray moana ny hevitra dia ny hoe misaotra ny Ambotrimanjaka zay kanefa raha nyreo ao Ambotrimanjaka amin'izao dia afa-dozy izay ahoana ny fomba fahitantsika azy indrindrany marina tokoa zany satria eto Madagasikara moa zany tsika no miresaka ary rehefa miresaka eto Madagasikara tsika dia lasa problema mihitsy zany le hoe alao inaonaonao ireo fa ny anay ny ataonay ihany ny ataonay ary tena problema zay eo amin'ny fiarahamonina ara-politika eto Madagasikara dia Ambotrimanjaka moa zany araka ny vaovao farany eno dia hanao hetsika ho famafana ny tanindry zareo afa-doza noho ny lay projet tsy notanterahana teny Ambotrimanjaka marina fa ny atao hoe betsy mitatatra dia nisy ny convention ny arahan'ny municipalité Antananarivo renivohitra sy ny président Tsiranana tamin'izany fotoana zany fa ny aménagement n'io plaine Antananarivo io zany dia tsy maintsy misy co-gestion zany hoe voalohany miaingy amin'io zany ny commune ary amin'ito moa zany izy dia efa mitatra amin'ilay projet satria fa projet Antsiranana mantsy io fa tsy zay ny fomba fanaovana azy tamin'izany fotoana zany ny projet Andriamatoa Tsiranana zany président de république dia ny hoe rehefa tonga amin'ny 10 taona nametrahana 67 hektara dia tsy maintsy razeny io 67 hektara io dia akarina 2 metatra sasany tena zay ny condition sine qua non zany hoe fepetra iray tena nangatahan'ny municipalité Antananarivo tsy maintsy ampiarina vao nanaiky ny fananganana ny cité 67 hektara ny commune Antananarivo ary fantatritsika ny dikan'izay eo anatin'ny gestion rano eto Antananarivo ny dikan'izany indrindra ny rano zay tsy voafeh teto amin'ity tanàna Antananarivo ity tsy voazao ihany efa hatramina Antananarivo Antananarivo zany no mila zay gestion ny rano manodidina Antananarivo zay dia fantatritsika moa ny zavatra mitranga amin'izao fa tsy voafehin'ny fanjakana no mametraka ny fanotofana tany eto Antananarivo renivohitra na dia misy aza ny apipa na dia misy aza ny apipa zay apetraky ny lalàna mihitsy ny nametrahana n'io apipa io dia manjary lay réservoir d'eau zany eto Antananarivo no voatototra dia manjary lasa mandeha makany amin'ny fiainam-bahoaka zany reny rano reny amin'ny vanim-potoana tena manahirana ao anatin'ny fahavaratra dia tsy zay moa no arahan'ilay passation de service eto amin'ity fiainan'ny firenena ity fa ny passation de service na ny continuité de l'État tsy dia misy dikany loatra amin'ny mpanao politika fa hoe anjarany zareo teo aloha zany fa zay tsy miditra amin'izany zay manova an'izany rehefa tonga manova fotsiny indray zany nataony zalahy amin'izay lafiny zay
karaha tsy mbola vitanao ny nanototra ray metatra sasany an'ilay plaine Tananarivo isako ny 10 taona zay najanon'ny président Ratsiraka moa izy tamin'ny 770 fa nanangana an'ireo bloc reo ndray zany teny amin'ny 67 ny président Ratsiraka mba ahafahana mametraka hoe mba manao zavatra fa ny olona de efa samy nanaiky matoy io no atao hoe trano tsoavaly elako tsiny amin'ny 67 hectares fa za koa mba te hipetraka eny zany satria mipetraka teny tamin'ny andra teny amin'ny université de hoe mora ravana matériaux te vokatra teto toerana nanaovana azy briky sy ny etsetretsetra io no nananganana an'ireny fanalamangy reny zany nanaovana amin'ny plafond sy ny gorodona sy ohatroatra zany varavarana satria tena système intégré mihitsy zany nataon'ny président Tsiranana tamin'izany fotoana zany ary niteraka asa be dia be teto anivon'ny fiainan'ny firenena zany angenina tonga an'ireo briquetier be dia be zay professionnel eto Antananarivo satria niainga tamin'izany lafiny zany ny programme intégré nananganana an'ireo trano mora zay nataon'ny président Tsiranana tamin'izany fotoana zany tsy zany ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao fa de lasa fotsiny zay mifandimby de zay ndray anangana trano etsy de nanangana préfet ny président Ratsiraka tonga ndray ny aty aoriana de manangana eo akaikikaikin'ny préfet eo de ny espace rehetrarehetra zay anaova filalovan'ny ankizy espace ahafahana tena hoe mametraka manao parking sy ny etsetera de namidiny le seimady le izy zay le problème mijery fotsiny zany ny fanjakana ao anatin'le urbanisme ary raha namidy le izy de lasa extension sauvage zany le zavatra natao ary ny olona ny vahoaka tsy azo metsiny amin'izany mihitsy satria fantaritsika fa ny olona tarihana fa tsy pitarika ka rehefa manaiky tarihan'ny olona makany amin'ny lalandiso ianao de sahirana ohatra ny hoe aiza zao ny pidu Antananarivo mikasika an'io le fanitarana rehetra mitranga eto Antananarivo tsy misy zany le izy tsy azo ampiarina ny lalana metery tsy tafavoaka antsony na mivatapaty azy am'izay lafiny raha vao misy tranomay de tonga de sahirana tanteraka fa tonga de amina rivorivony zany ny tranomay indrindra fa any amin'ny quartier misy trano azo de problématique zany eo amin'ny fomba fiatrehana ny fampandrosoana amin'ny fiainan'ny firenena de reto olona mihevitra azy anao ny tsy mbola vitan'ny olona tao anatin'ny 80 taona reto zany tsy mba manao inspiration makany amin'le tantara zay no maha-problème an'le izy tsy mba mamadibadika boky aloha le taranaka mapara zany tsy mianatra mihitsy hoe inona moa ny zava-nisy tamin'izany vanim-potoana zany fa de manao ny inona ny fanaty adiny efa natao zay mihitsy no izy fa manomboka tany amin'ny andro n'Andrianjaka ange io nanao be Andrinampomeriny de misy nataon'Andriamatoa Tsiranana tamin'izany fotoana zany misy fitohizany zany fa tsy hoe tsy nanao daholo ny 80 taona rehetrarehetra fa zay zao ny tonga eto de zay tiany atao zany no atao am'izay lafiny zay de zay ny mampidona amin'ny tapo midona amin'ny poteau an'reto mpitondra fanjakana reto eo amin'ny fiatrehana ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny fa raha manara-penitra fotsiny reo araka ny tiany mantsy no miteny an'izany hoe manara-penitra zany fa raha manara-penitra reo de mandeha ho azy zany endry zavatra rehetrarehetra zany tsy misy manao problème amin'izany ange tsy misy manao problème amin'izany mihitsy raha ohatra ka tena misy intégré zany hoe tafiditra ao anatin'le projet avokoa ny olona rehetra tarihanareo fa misy olona tarihanareo tsy tafiditra ao anatin'izany de mikomo zany ny olona ary efa mikomo ny olona de matsiaro ho afa-doza tahaka nambotra manjaka zany satria resiny ny fanjakana lehibe nanafatra fitaovam-piadiana mahery vaika manana fahefana feno manana fahefana feno tompon'ny fahefana ary raha mihindrana n'ilay fanazavana nentin'ilay directeur ny communication amin'ny présidence moa de varina mihitsy na hainao azy hoe zany rehefa mivoaka ny trano de hatrany tapondoka hatrany paladie de désinfecté zany hoe efa voaro amin'ny covid fa maninona raha tsy atao ohatra anao dolodolo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra indrindra fa hampiasan'ity volo ity amin'lay hoe ny subvention de mbola angalana indray hitarihana ny covid 19 zany de sahirana be tsika amin'izany lafiny zany hoe sao de nareo ihany ara ny tena te
te iaina eto Madagasikara sao de nareo ihany ara ny tena te hitondra mandrakizay an'ity Madagasikara ity de misy élimination naturelle ataonareo amin'ny mpanohitra sy ataonareo amin'ny vahoaka malagasy zay tsy makafy an'le fomba fitantananareo ny fiainan'ny firenena de zay zany no mahatonga antsika miteny amin'ny endri-javatra tahaka izany. Ya zany rehetra zany moa resantsika satria dia fiainam-pirenena tokoa tsapa andrenjato amin'ny lafiny fitantanana an'ity fanjakana ity tato ato de misy hatrany ny dérive verbale zay ataon'ny mpitondra hitantsika fa nisy ny fanambarana nataon'ny ramatoa-minisitra nahitsiny, nisy ny fanambarana nataon'ny filohan'ny république mahakasika ny îles éparses-ny amin'ny hoe solution positive indray no hidirantsika amin'ny mahakasika ny famanana ny olona ny îles éparses mazava nefa ny resaka ny fanaovany tamin'ny vanim-potoana fa de restitution ina indray no resantsika satria zay moa ty fantsakana ity ny zavatra teneniny androany hafa ny zavatra ataon'ny tanany rapitso hafa de fantatritsika fa fomba fitantanana toy izany no tena mampisatra ary mapitsoka ny fiainam-bahoaka. Ny dikan'izany mantsy de ohatrany hoe voatakam-bavafo indray zany ny otrikafo izay milaza fa ho fanohanana ny président république tena anaovany nietsika ho fitakinany famerenana ny îles éparses. Justice epeko anisy tratra avokoa zany ny olona rehetraretra manankinankim-po amin'ilay fanjakana zany amina zavatra tahaka izany. Ny fanjakana nge tsy azo anaovana etinainy, tsy azo hoentina anaovana baolina kan-dasatra foana ny fiainan'ny firenena fa tsy maintsy mitombona tsara ianao mitondra ny fanjakana de mijery ny misy atao de mijery ny velaran'ilay fanapahan-kevitra tokony ataonao. Fahazahoako an'izany mantsy zao Maxime Ralaisehena de mazava fa misy teritery frantsay zany mahazo an'ity fanjakana ity ary olon-dehibe zao président république zao no manjary lasa miteny hoe kiarika solution positive. Ny dikan'le solution positive mantsy de hoe hijery marimaritra iraisana zany hoe any amin'ny cogestion zany farafaharatsiny fa tsy restitution tahaka an'ilay lay noeritreretina noeritreretina tamin'ny France 24 zany hoe restitution tena mazava mihitsy zay ihany hoe valo teny fohy de restitution zany no angatahana zany hoe famerenana amin'ny Madagasikara ny atao hoe îles éparses de efa nanazava moa tsika tamin'ny lafin-javatra rehetrrehetra hoe ny dimension politique amina diplomatie ohatra zany mantsy dia dimension tsy miankina fotsiny amin'ny Madagasikara fa miankina amina lafin-javatra be dehibe de anjaran'le Madagasikara zany taky taktika diplomatika hoentina ahafahany vahoaka malagasy migioka ny tombontsoa manoloana n'izay fanapahan-kevitra ny raisina de ny fanapahan-kevitra ny raisina moa zany de hoe raha le fienjanana zany de andeha hitondra botritsika de hitondra miaramila malagasy de andeha hirohatra andeha ho any amin'ny îles éparses asa glorieuse nanomboana azy sa passada india sa iza de andeha haka amin'ny frantsay hoe etaty fa anaya ireto nosy reto de fantatritsika fa tsy azo atao zany satria tsy ohatry zany no atao hoe mitondra firenena na mitondra n'izao tontolo zao satria ianao rehefa mpitondra firenena nge de mpitondra n'izao tontolo zao hoe sela anankiray ao anatin'izao tontolo zao ianao ko nahoana moa no afaka anao an'izany ianao raha mizaraina hoe tany manan-karena sy tany madinika ny fiainan'izao tontolo zao misy angeny atao hoe 5 grands ao anatin'ny conseil de sécurité reo manana droit de veto misy ny atao hoe karabatsahana zay any anatin'ny assemblée générale des Nations Unies zay mba asehatra afahana mba milalalala zany rehefa mandeha hafa nge zany hoe Thomas Sankara zany Thomas Sankara zany nge ka niainga tamina onction populaire zany hoe ny zavatra ny tedavon'ny olona tao a Burkina Faso na Haute Volta tamin'izany fotoana zany no netiny tany amin'ny firenena mikambana de iny ny resahany de fantatry ny firenena mikambana ny dikan'izany fantatry ny firenena lehibe zany hoe misy fifantofiana
eo amin'le etaetam-bahoaka sy ny resaka ataon'le président république zay ange no atao hoe mitondra fireneny de mandeha zany ange ny anarany tamin'ny fokonolisme teto Madagasikara ny zavatra ataony Thomas Sankara fa saingy zao tsika moa zany valalana amboty zavatra atao eto amin'ny fireneny ty ny tompony aza indraindray tsy ty eo amin'le fandehan'ny raha maro samihafa de anjaratsika no manitsy ny fomba fijery hoe maika be mifamezatsiny endrendrany Rigy Maxime moa tamin'izany fotoana zany be de be miseho an'izao miseho anina sy ny etsetratsetra andeha hifatratra hijanona ho frantsay voalohany indrindra aloha tsy zany angamba ny tena tanjona fa ny tanjona de le politika ankibo zay indrindra hoe miaina ve tsika milamina ve ny fiainam-bahoaka afaka mba manana an'izay farafahakeliny fahalavora-rim-piainana ve nisambatan'olona eto Madagasikara fantatritsika fa mora ve ny jirotsika zany tokony calcul ataon'le vahoaka amin'ny fa tsika tsy mirarahana zany hoe tsy ampy vola hono ny fanjakana de tsy azo asonitra ny karama mampiasa mpanjakana ohatra na hoe ny karama farany ambany eto Madagasikara tsy raha ny vahoaka malagasy inona moa zany ny vahoaka malagasy milaza hoe tsy afaka miaina zay amin'izao vanim-potoana iainanay zao noho izany mila an'ity zay ary anjaran'ny fanjakana zay mitantana no manaraka rabaky teny zay etaetam-bahoaka zay nahoana ianao no mampiasa subvention amin'ny firenena amina zavatra tsy de mandeha lalana loatra 421 milliards d'ariary hoentina andehanao IEM ny UEM resahana tsy fantatra atao anatin'ny ndinika atao amin'ny Assemblée nationale ny tany amin'ny Sénat hoe inona mariny ty UEM ty de any amin'ny gazety ianao mahafantatra hoe andeha anangana orinasa fanaovana tomobile hono ty fanjakany ty de orinasa fanaovana tomobile takiny ahoana de le ranga le tompon'andraikitra voalohany amin'ny UEM no miresaka de alay-panahy ianao mampivady any resaka zany hoe inona mariny ty resaka ty fa Resaho Aloha zany rehetra zany moa resahantsika mihitsy indrainjato satria de tena nahataitra sy nahagaga tokoa ny fary malagasy mbola tsy voazavany amin'ny hoe volam-panjakana volam-bahoaka ve ity indray gasikara volan'iza satria dia raha lay fanambarana de hoe voafaritra ao anatin'ilay programa UEM ity fananganana orinasa ity dia resao azavao ny saim-bahoaka mba ho fantatray fa volan'iza no entina manao an'ireny fotodrafitrasa ireny tsy ireny akory ny ratsy fa mba hahafahana isiny mangarahara ara-pitantanana eto amin'ny tany sy ny firenena arahantsika kaiky tompoko lasy tompoko vavy ny mahakasika an'ilay fanadihadiana parlementaire zay ataon'ireo olo Madagasikara indrindra mahakasika ny voalaza tany am-piandohana dia ity nanafarana fitaovam-piadiana mahery vaika ity fanambarany ny filohan'ny voameran'ny lalàna moa de hoe tena ny ampahany telo amin'ireo de alkaida mihitsy no nandefa azy arahantsika zany satria zany ny fiainam-pirenena resahantsika ihany koa dia ny vondron'ny panorama miaraka amin'ny KMS ireo lay vondrona ifotony resahanao reo dia isy ny fanoanana an'izany enquête parlementaire zany ho tanterahana amin'ny zoma ho avy zao amin'ny 1.10 ao amin'ny Sénat ndrenjato dia anasana ny olo-pirenena rehetra zany satria dia fanehoan-kevitra fanoanana an'izany isiny mangarahara ara-pitantanana eto amin'ny tany sy firenena teo resahantsika moa mamarana ny fampielezan-kevitra tsika amin'ny TNU dia ny fifidianana olo-olona de fantatritsika ndrenjato zavatra antranga zany tany fianaratsoa ny vavahantsika teo ny tena olana moa mahakasika an'izy io dia fantatritsika hoe ny régimemaniste eto Madagasikara hatramin'izay de misy foana ny homme fort sy ny femme forte du régime de ireny to lasa manao ny fifehezana ny fitsarana fifehezana ny fandriampahalemana eto Madagasikara mifanendrena ara-politika de lasa super président raha zay no ilazana azy eto amin'ny tany sy ny firenena izay indray no mamarana ny fandaharantsika androany tompoko lasy tompoko vavy fa dia arahantsika aoriana amin'izao fandarana izao ny fandarana manokana iarahantsika ihany amin'ny indrenjato Vonsan mpanao gazety ny honorable Anitra Razafimanantsoa ary Fidèle Razarapiera mametraky ny mandram-piona tompoko lasy tompoko vavy mandram-piona tompoko veloma tompoko